Miarabantsika tsirairay avy a manaraka izao fandarana izao indray a miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Lay iray be fitiavana tompony fahasoavana mbola namindra fota amintsika ary mbola manome tombonandro ahafahantsika mandry azy indray amin'ity androan'ity ary ny fanahy masina izay nirahany izay fanahy ny famarinana hitarika amin'ny marina rehetra ao anatin'izao fotoana izao ary hanambara ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka dia Jesosy Kristy. Fandarana miomana miopana tanteraka amin'ny fampiomanana antsika amin'ny fiverenan'i Jesosy. Tsy mitory olona, tsy mitory atoko-pivavahana, tsy mitory atoko-pinoana, tsy mitory fikambanana, tsy mitaona ao amina atoko-pivavahana na mitaona ao amina atoko-pinoana, fa na mitaona ao amina fikambanana, fa mitaona antsika tsirairay avy hiverina atao amin'ilay loharano. Dia tsy iza ilay loharano fa Jesosy Kristy tompo ary amerina ny lalantsika ho arak'izay voasoratra ato amin'ny teny. Izay no anton'izao fotoana izao ary Jesosy Kristy tompo rehefa naniraka ny mpianatra dia io izay mandehana any amin'izao tontolo izao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia iraka izay solo-tenan'i Jesosy Kristy tompo mba hanao mpianatra antsika tsirairay avy satria ny mpianatra ny tompo ny mpianatra ny tompo ny mpianatra ny tompo no andova ny fanjakany lanitra. Tsy hoe izay no tanteraka, tsy hoe izay no fanaperana, tsy hoe izay no miseho azy ho zavatra fa ny tompo no nikasika anay ary nanokatra ny maso ny fonay, nanokatra ny maso ny fanahinay ary nakasika anay ny fahamarinana izay nomeny ary maniraka anay koa izy izarana izany fahamarinana izany. Dia izany no anton'izao fotoana izao fa tena hoe hanomezana antsika maimaim-poana ny famonjena izay nomena anay maimaim-poana, ny fahamarinana izay manafaka izay nomena anay maimaim-poana dia zaraina amintsika maimaim-poana ihany koa izany ao anatin'izao fandarana izao. Dao tsika andray teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy fa 7. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fa 7. Zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Koa mibebay ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro fahamelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampidina ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen. Zany teny zany no tiany fanahy masina omena antsika indray amin'izao fotoana izao. Misy afatra tena goavana ary afatra tena maika mila ampitaina amin'ny olombelona rehetra izay miaina ety ambonin'ity tany ity izany afatra izany. Hoy ny voasoratra hoe mibeba ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo mba ho avy ny andro izay famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba hanirahany ny Kristy voatendriny ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampidina ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Jesosy Kristy tonga teto tany ary rehefa tonga teto tany Jesosy Kristy dia izy no teny hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary namita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana izy. Efa fantatsika rehetrarehetra zany ny vonoana teo amin'ny hazo fijaliana izy mba andatsahana ny rano, le rano sarobidy tsy misy klema, le raha masina mba hividana ny olona rehetra azon'ny olona famonjena rehefa mino ny fanavotana nataon'i Jesosy izy. Zay ny zavatra nisy ary rehefa aveo izy maty fa nitsangana tamin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra. Izy niakatra ho any an-danitra iny mbola hiverina indray. Teny apetraka amintsika tsirairay avy amin'ity androan'ity dia izao: ho avy indray Jesosy eny amin'ny raha lanitra, ho avy indray Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Tsy vazivazy zany, tsy anganongano zany, tsy resabe zany, tsy laingy zany, fa zay no fahamarinana. Ho avy Jesosy Kristy tompo, lay namita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, lay maty ary nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanana n'Andriamanitra raitsy to ary mbola verina indray. Vonona ve zasy ianao?
raha ho avy izy. Vonona ve zaso ianao raha ho avy izy, fa zay ny vaovao mila apetraka amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Ty tantara eto ity Petera zay nitory teny tao aorinan'ilay nanasitranany an'ilay lehilahy malemy teo am-bavadiny tsara endrika. Ary rehefa nitory teny izy dia nambarany tao hoe Jesosy Kristy ilay masina sy marina no nivonoinareo, fa le olona jiolahy no nataonareo takalony, ary hoy izy hoe le tompon'ny aina no nivonoinareo. Dia hoy Petera hoe fantatro fa ny tsy fahalalana nanaovanareo an'izany, fa amin'izao kosa ary dia mibebanareo mba dia miverena amonona ny fahotanareo. Satria nahoana? Satria Jesosy niverina indray. Iverina indray Jesosy, ka i Jesosy rehefa iverina io tsy iverina amita ny famonjena intsony, tsy iverina hitory ny filazantsara intsony, fa Jesosy iverina eny amin'ny rahaolanitra io, iverina handray ireo zay nibebaka, andray izy ireo zay efa maty ny fahotana ary tsisy fahotana intsony, andray ireo zay olona nandray ny famonjena lay teo amin'ny azo fizaliana, andray zay rehetra mino, ary le mino lazaina amintsika teo le olona nibebaka nanaiky an Jesosy, iverina Jesosy andray an'izay rehetra nino. Aiza ho aiza ny misy anao ry mpanaraka n'izao fandarana zao, aiza ho aiza ny misy anao raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Fa sao dia veritsika fa resabe fotsiny zany, fa tena marina zany. Porofo lazaiko amintsika ny fahamarinana zany, Jesosy io mahatoky mitana ny teny nomeny io. Zavatra vitsivitsy no resahako amintsika ny amin'izany fahamarinana hoe fiverenan'i Jesosy zany. Jaona 7:10, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany mihitsy hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Rehefa vita ny toerana zay nomanoko anareo dia ho avy indray ka aka anareo ho any amiko, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Dikan'izay ho avy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra, tsy hoe hijanona eto izy dia anjaka eto, fa ho avy izy aloha aka ireo mpino, aka ireo nibebaka marina, aka ny zanak'Andriamanitra marina, hiaraka aminy ho any amin'ny paradisa, hiaraka aminy ho any amin'ny toerana zay fonomanina lavitra nyity tany ity. Ho avy Jesosy, fa tsy hoe ho avy izy dia hipetraka eto dia hijanona eto, fa ho avy izy eny amin'ny rahaolanitra dia aka ny fiangonana dia le olona nino an Jesosy, le olona tempoly ny fanamasina. Dikan'izay mahatoky Jesosy, ary rehefa lazainy zay dia tanterahany. Ny zavatra tiana lazaina amintsika ihany koa, misy zavatra maro manambarany amin'izany hoe ny olombelona rehefa nateraka indray ary manana an Jesosy tsy mijanona eto tany ny fiainany, fa miara-miakatra ho any an-danitra rehefa ho avy eny amin'ny rahaolanitra Jesosy. Porofon'izay nisy an'ilay lehilahy atao hoe Enoka, ao amin'ny Genesis ao tsika mahita an'izay. Enoka voalaza fa ilay lehilahy niara-nandeha tamin'Andriamanitra, zany hoe olona nianatra tamin'Andriamanitra, olona natahotra an'Andriamanitra, olona nandeha tamin'ny fahamarinana, olona tsy niaroaro tamin'ny fahalotona sy ny fahotana zao tontolo zao, fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ary hoy ny voasoratra ao amin'ny Genesis ao hoe Enoka dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary dia tsy hita intsony izy. Zany hoe dikan'izay hoe tsy eto amin'ity tany ity ny hafaran'ny zanak'Andriamanitra sy ny olona mandeha amin'ny fahamarinana, fa entin'Andriamanitra izy miakatra any amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra hitondrana azy, dia any amin'ilay fanjakany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Manaraka an'izay misy koa tao any Eli dia nalala tsara mihitsy ny fotoana hoe androany ny fotoana akan'Andriamanitra azy, androany ny fotoana zay ekarany velona any an-danitra. Dia nanaraka azy teny foana Elisa, ary ny zatovo sy ny manodidina azy teo dia niteny tamin'ny Elisa hoe tsy fantatrao nga fa io tomponao io androany izy io niakatra ho any an-danitra. Zany hoe nisy fahafantarana tao amin'ny Eli hoe efa niteny anazy ny ray, efa niteny anazy Jehova ray, ary niteny anazy hoe aka anazy. Ary tao anatiny zay fotoana zay dia tena hoe nandeha taraka ny sitrapon'Andriamanitra izy dia niakatra velona nakany an-danitra Eli, niakatra velona nakany an-danitra Eli. Dia hitantsika amin'izany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona zay manana an Jesosy ary nateraka indray dia ho avy Jesosy aka azy any amin'ny rahaolanitra ary hiara-hiakatra aminy any an-danitra. Elia, Enoka, zay voalazantsika teo, dia Jesosy ilay niteny ihany koa hoe ho avy dia aka anareo any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Jerentsika ihany koa amin'ny asan'ny apôstôly ao
vao niakatra ho any an-danitra Jesosy dia niteny ny anjely avy eo rehefa variana ny mpianatra dia hoy ny anjely hoe nahoany ianareo izy no variana mijery ny lanitra fa iny Jesosy izay nakarina ho any an-danitra iny dia mbola hiverina indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra. Mariny ity tenin'Andriamanitra ity, mariny ity tenin'Andriamanitra ity. Dia milaza Jesosy fa hiverina indray dia tena hiverina tokoa izy, hiverina tokoa izy. Fa rehefa hiverina izy move vonona zasy ianao. Ambarako ihany raha hiverina izy tsy hitory ny filazantsara ntsony. Raha hiverina izy tsy tentsony hoe mibeba ianareo, miala amin'ny fahotana. Tsy tentsony izy hoe manana fahamasinana, mandehana fahamarinana. Tsy tentsony izy fa ho avy izy dia haka hoe iza reo ny bebaka, iza reo natahotra an'Andriamanitra, iza ny nandefa tamin'ny fahamasinana, iza no miaina ao amin'ny fahadiovampo, sambatra madioam-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Izay ny zavatra isy ry havana malala, atsoatsy, tsy ho ela intsony io. Mbola tiako lazaina amintsika zany tsy ho ela intsony zany raha mamaky tsika ao amin'ny Daniel zao, Daniel toko faharoa misy nanofo ny mpanjaka ny Babilôna, mpanjaka Nebukadnezara. Dia rehefa nanofo ny mpanjaka dia nahita sarivongana, dia nahita sarivongana tao izy sarivongana goavana be. Dia hita tao hoe ny lohan'ilay sarivongana volamena, dia ny tratrany sy ny sandriny volafotsy, dia ny kibony sy ny fehany varahana, dia ny ranjony vy, dia ny ratsatongony tany manga sy vy. Reo io sary hitany io dia nanambara ny fanjakana teto tany, satria nazavainy ray, nazavain'ny fanamasiny Daniel, ary dia fantatra Daniel ny hevitry ny nofy. Dia hoy izy hoe lay loha volamena dia tsy iza fa le fanjakana babiloniana, le any Nebukadnezara zany, zay hoe tena natanjaka mihitsy ary nanana ny hery sy ny fahefana. Dia vita iny fanjakana iny dia nisy nay ny fanjakana manaraka, le tratra sy le sandry volafotsy. Io ndray dia le fanjakana mediana sy persiana. Dia vita nay ny fanjakana iny dia misy indray le eo amin'ny kibony sy ny fehany le varahana. Io ndray dia fanjakana grika. Dia avy eo nidina tany amin'ny ranjo dia lay ranjo vy dia io fanjakana romanina. Dia ary amin'ny farany ry amin'le farany ery zany le ratsatongotra io tany mena sy tany manga sy vy dia le fanjakana romanina. Dia voalaza ny tantara fa efa nandalo daholo reo fanjakan'ireo. Ary rehefa mamaky tsika ao amin'io Daniel toko faharoa io sy ny toko fahatelo dia hoe nisy vatony latsaka avy eo avy any ambony avany tsy nikasihan'olona, tsy nikitihan'olona, tonga dia nandrava an'le fanjakana rehetrarehetra. Dia iny fanjakana iny no mipetraka avy eo, iny vato kely iny no mipetraka avy eo dia nazobahana dia nakatoerana. Iny tsy izy iny fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, tiana lazaina amintsika dia zao faminaniana, fampafantarana ny amin'ny fanjakana misy teto tany lay hitan'ny mpanjaka Nebukadnezara ary nazavain'ny Daniel. Efa nandalo daholo reo fanjakana rehetrarehetra reo, fanjakana babiloniana, fanjakana mediana sy persiana, fanjakana grika, fanjakana romanina, ary efa eo amin'le farantsika zao le faran'le fanjakana mialohan'le hiverenan'i Jesosy. Mariny ity tenin'Andriamanitra ity, ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, move voniny zao sy anao. Fa tena mariny zany tenin'Andriamanitra zany. Raha vakitsika le asan'ny apôstôly teo dia hozy izy hoe mibeba ianareo mba le vonina ny fahotanareo mandra-panomezana anareo indray an Jesosy lay tsy maintsy nraisy naniditra tany an-danitra aloha. Zany hoe Jesosy le niditra any an-danitra iny, zay le voalazany teo hoe izay tsy maintsy mba hanirahany Kristy voatendronareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavy ny andro fampidiana ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'izay fotoana zay zao tsika rehefa adiva hifarana io fotoana io hiveriny Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Zavatra misy koa eto amin'izao tontolo zao dia efa hitantsika fa efa manakaiky le fanjakana tokana, efa manakaiky lay lamina vaovao na hoe nouvel ordre mondial. Zany hoe efa tena hoe ao anatin'ny fanatotoloantsika, efa ao anatin'ny tena hoe ho firenena sy tena hoe firenena iray fotsiny sisa ny eto tany anjakan'olona anankiray. Dia hoe io zany le hoe nouvel ordre mondial, zany hoe mbola fohy te roapolo ministra iresana zay fa
insaorana ny tompo fa mbola inona fa mbola isy fotoana ao arina mbola iresahana bebe koa ny amin'ity fiverenan Jesosy ity fa voavoalohany ihany ny androany fa tia nazaraina amintsika hoe zao fotoana zao efa memanakaiky ny fiverenan Jesosy ny teknôlôjia efa mandroso aingana de aingana ary vaovao efa mandeha vetivety kely foana ary tena hoe efa eisy zao lay puce lay zavatra kely atao ao anatin'ny olona de iny ny afatarana ny mombanao rehetrarehetra rehefa vidy entana ianao tsy mila vola tsy mila vola be any aminao fa zay puce zay électronique zay fotsiny nentinao any amin'ny grande surface na eny am'izay zavatra ividananao entana de fa ao fotsiny ianao mandovola de iny koa nefa anarahany zay manapahefany atao tany ianao hoe hitany foana ianao na aiza misy ianao ary tena hoe tsisy miafina tsony zany tsisy miafina tsony hitantsika zany amin'ny resaka hoe Facebook sy ny zavatra maro isan-karazany hoe tsisy fiainana miafina tsony fa efa fantatra daholo ny zavatra rehetrarehetra satria efa tena hoe tany iray fotsiny ary firenena iray fotsiny ary olona ray ny anjaka hipetraka eo ary amin'iny fotoana iny analavitra an Jesosy hiala am Jesosy de isan'izay hoe nouvel ordre mondial isan'izay hoe fiadanana sy filaminana zay kanefa hoy ny any amin'ny Tesaloniana hoe rehefa misy miteny hoe miadana sy mandry fa izay de tampoka fotsiny zany ozy izy de isy ny loza zay anjo tiana lazaina amintsika lazaiko hoe fo ihany mo fotoana fa tiana anairana atsika hoe aza variana amin'ny resaka eto am'izao tontolo zao tsika fa mandalo ny eto am'izao tontolo zao mandalo zao tontolo zao sy ny filany mandalo ny eto aza variana amin'ny resaka filazantsara ny tany zay mampanantenanao vola be mampanantenanao arena be mampanantenanao fahombiazana be eto tany mampanantenanao fiadanana sy filaminana eto tany fa tsy zany ny filazantsara fa ny filazantsara de zao mpanoty ianao ratsy ianao ary mendrika makany fahaverezana ianao kanefa tianao Jesosy ary tonga namonjy ianao teto ambonin'ny tany ary nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana nandatsaka andrano ho fanadiovana anao sy fanamarinana anao ary nitsangana tamin'ny maty niafatra ho any an-danitra namboatra fitoeranao anao ary miaso anao izy bebaka androany hiala amin'ny fahotana hiala amin'ny faharatsiana hiala amin'izao tontolo zao anasanao amin'ny rano Jesosy hanadio anao izy hanamarina anao izy tsy niezaka anao no avahanao azona famonjena tsy ny vidiranao tokom-pivavahana na tokom-pinonana fikambanana no azona famonjena tsy ny asa fanompona tsy ny fandaovanao vola be tsy ny fandaovanao adidy be no azona famonjena fa ny fibebahanao ny fialanao amin'ny fahotana ny fialanao amin'ny faharatsiana ny fanekenao fa diso tsy mendrika ary ny fifonanao ary ny fanapahakevitra ao hiala tsy hiverina amin'ny fahotana tsony manaiky ny rano Jesosy nadio anao sy hanamasina anao zay ny famonjena ho anao ary amin'ity androany ity te hanentana anao te hanaitranao ny amin'izany hoe tsy reraka zay tsy ketraka zay fa efa tratra eo amin'ny valopolo zao ny fandaharana miomana ary tena hoe ny tompo mbola manome tombonandro mbola manome fahafahana mbola manome fotoana ahafahana mizaranyity teny ity de tena tia hanairana antsika hoe any am-piangonanao any ve mba toriana aminao zany fiverenan Jesosy zany any amin'ny fikambananao any ve any amin'ny asa fanompona ataonao any ve mba tena tairina ianao hoe manamasina ny tenanao mandehana fahamarinana miala amin'ny fahalotona miala amin'ny fijangajangana miala amin'ny fitokatrano imaso miala amin'ny fampirafesana miala amin'ny kolokolo miala amin'ny lainga miala amin'ny fanompotsapy miala amin'ny fanandrona miala amin'ny fisikidina miala amin'ny fahalotona rehetrarehetra manatona an Jesosy fa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy mba toriana ve zany any misy atsika any zay mahatonga zao fotoana zao tena hoe hanairana atsika amin'izany mba tsy zavatra ny tany no toriana amintsika araka ny voasoratra ao amin'ny Filipiana hoe ny olona dia tsy mieritreritra ny tenany ary tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ary tsy misaina ny any an-danitra izy fa ny kibony no Andriamanina ary tsy misaina afa-tsy ny zavatra ny tany izy kanefa ny filazantsara dia tsy zany velively tsy zavatra araka materialy tsy zavatra ny tany tsy zavatra fampiroboroboana eto tany fa fiomanana ny amin'ny fiverenan Jesosy ny amin'ny raolanitra fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny tompo izy ary zay fiavian'ny mpangalatra zay tsy fantatsika mihitsy de tahak'izay ny fiverenan Jesosy ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra move vonontsika aiza ho aiza ny misy atsika amin'izao fotoana fa za miteny aminao ray aman-dreny zoky zandry na iza na inona faharapanananao na inona faharapahaizanao na inona saranga misy ianao na iza ianao na izy raha tsy mandray an Jesosy ianao raha tsy mibebaka ianao raha tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao ka ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy de tsy hiakatra ianao hiaraka aminy eny amin'ny raolanitra fa fijaliana sy fahoriana ary
fangiry firina mandrakizay ny anjoanao raha tsy mandray an Jesosy ianao. Fa raha mandray an Jesosy ianao, mibebaka ianao, miala fahotana ianao, dia ho avy izy Jesosy hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raolanitra ianao. Rehefa tonga izy handray ianao dia miomana fa ho avy Jesosy. Amen.